Dia mbola ho ampitomboana ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana ry havana avy amin'ny Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Faly misaotra ny Tompo isika satria mifarana sady indray ity ny volana Aprily. Alahady faefatra anio izay amaranantsika ny lohahevitra hoe velona ny Tompo. Ry havako, raha mijery an'ity perikopa ity isika dia hitantsika misongadinao hoe alady ninona topazy le toeram-pamonjena zaza eny Ambohipotso zany, izay toanana mambavaka toanana arabola sy fitaovana koa satria mandray ny zaza kamoty, mandray ny zaza tsisy pia, ny misy nanary sy ny sisa. Eto dia misaotra anareo sampana vehivavy fa dia nanan-tanteraka ny fanampiana azy ireo ianareo tamin'ny taona teo zany tena mankasitraka, misaotra indrindra fa dia tsaroanareo reny madiniky ny Tompo reny. Zava-dehibe ho an'ny fiangonana teny zany ary ny talesy ny mpiara-miasa dia efa nisaotra ny sampana vehivavy sy ny fiangonana tamin'izany. Dia zay zany natonga ny namakina n'ilay lioka toko 9 andininy 770 ka hatramin'ny 450 teo ry havana. Fa isika kosa anio alady ny mpihevitra raha, hitondrana mambavaka ny mpihevitra raha dia nofidina ry havana ny Jeremia toko 10 andininy 9 ka hatramin'ny 910 hotoriana amintsika zany sady mamarana an'ity lohahevitra ity. Ndao ary ho jerentsika zany velona ny Tompo, tazonitsika hatrany zany lohateny zany, fa ny toriteny kosa dia zaraintsika 3 ry havana. Araka nambara teo zany dia tapitra an'io ity hoe velona ny Tompo ity dia miova lohahevitra hafa indray tsika amin'ny manaraka zany. Ry havana, raha atao indray mijery ity Jeremia toko 10 ity dia mizara 2. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny 15 dia ahitantsika ny amin'ny atao hoe Andriamanitra tsisy, na Andriamanitra tsy marina, na koa tsotra be Andriamanitra maty. Dia zay koa nitondrako ny fizarana voalohany. Dia ny fizarana faharoa ny momba an'Andriamanitra velona, momba an'Andriamanitra velona zany. Dia indray hitantsika amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 410. Safady misy diso kely nilazako ny drafitra teo. Voalohany resaka momba ny sampy, dia avy eo dia resaka momba ny Andriamanitra tsisy, ary miaraka amin'izay ny Andriamanitra izy zany sy eo amin'ny 7 amin'izay dia ao anarany ataontsika ry havana. Eny raha resahana atao indray mijery izany sampy zany dia raha jerena ny fankateny nazahoana azy dia midika zany fa sary. Io zany na sary figura, na sary photo, sary, na sary mivongana, icône, statuette. Zay no antsoina hoe sampy zany. Dia io koa nefa izay endriny rehetra, apparence koa zany, dia izay koa ny atao hoe sampy. Ny sampy koa nefa dia tsy voatery le azo tsapahitana hitantsika zany ihany, fa mety ho foto-kevitra, mety ho fotom-pinoana, mety firehana, zany koa ny sampy zany. Atao amin'ny Baiboly dia fanompontsampy koa ny fitiavam-bola aman-karena, esprit de cupidité. Hitantsika zany amin'ny Efesianina toko 5 andininy 5 sy ny Kolosianina toko 7 andininy 5. Raha amin'ny lafiny ara-pivavahana religion, ny sampy dia zao karaza-tsary nentina nanehoana an'izay heverina ho takatry ny sain'olombelona fa zany no Andriamanitra. Ny Egyptianina dia anisan'ny tao anatin'izany ny omby, ary zay no natonga anao rehefa nivoaka avy any Egypta, nivoaka an'Andriamanitra ka nanompo sampy voalohany dia nanao inona? Omba lahy kely volamena zany. Zay zany le izy ao amin'ny fivavahana religion dia zay anehoana an'Andriamanitra eo zay no atao hoe sampy zany.
Amin'ny fiainana andavanandro koa nefa dia misy an'le fiteny hoe idôle, zay tsinona akory fa sampy, zay koa zany le izy. Inona zany? Reo olona zay tianao, akasitrahanao, dia sahanao mihitsy ny miteny fa ino idôlako zany. Reo olo malaza, hatramin'ny fibangon'ny volony, hatramin'ny fiakanjony, hatramin'ny inona dia atsangan'ny olona ho sampy. Mety ho artiste reny, mety mpahay fanatanjahanteny reny, mety olona malaza, mpitarika ara-potokevitra, eny mety mpitarika ara-pivavahana koa aza ka ny rindrina efatry ny tranony dia feno sariny reny olona ireny. Atao mijery mitoko 10 ary, 15 ka hatramin'ny 15 dia nataon'ny tanan'olombelona ny sampy hitantsika eo. Avy amin'ny hazo tany anala no fatsiana mba hiraikitra ary tsy hanenjera, no petahana volamena sy volafotsy, tsy afaka mandeha. Ary jereo ny 15 amin'io fa hoe tsy mahatonga loza sady tsy mahay manisy soa, zany ny Andriamanitra izy, zany ny idôle, zany ny sampy ry havana. Eo amin'ny 12 tsy mivakiana tamintsika teo dia mampitandrina ny Israely Andriamanitra ka miteny hoe aza mianatra ny fanaon'ny jetilisa. Io hitantsika io zany le izy. Tamin'izany mantsy ny firenena manodidina amin'ny Mesopotamia sy manodidina rehetra dia nanao an'le atao hoe magia na fanovamaso na fakatovana, ho koa ny filazan'ny teny atao amin'ny Baiboly. Ao koa ny astrolojia izay marihana tsara fa tsy nitovy ny astronomia sy ny astrolojia. Ny astronomia dia ilay manao astrofizika, mandeha makeny amin'ny planety Mars zao nefa hoe ho andehanana sy ny sisa zany. Fa ny astrolojia indray dia inona ny lazainy kitana ny amin'ny toninandronao, ny amin'ny vitanao sy ny amin'ny hoavinao rehetra. Zay ny astrolojia. Azo adika amin'ny teny malagasy koa zany hoe fanandrona ry havako. Nanao an'izany ireo firenena manodidina ireo. Ary eo koa ny finonom-poana, ny masoandro, ilay fanazavana be eny amin'ny lanitra, sy ny volana dia neverina ho Andriamanitra ihany koa zany. Dia hozy ny tompo hoe aza mianatra mihitsy ny fanaon'ny jentilisa izay manodidina zany, fa mora kely ny mandeha milatsaka makany amin'ny sampy. Ry havana, inona ny endriky ny fampotsampy ankehitriny raha zay famaritan'izay no mena atsika, raha zay rendrika asa, foto-kevitra dia io zany dia samitsika mamaly azy hoe inona ny fampotsampy ankehitriny amin'izao 2024 zao. Havana, alady ny mpihevitra raha hoy izay teny am-piandohanana io. Ny mpihevitra raha dia antsoina koa hoe mpanolotsain'ny fiangonana, conseiller. Havana, ary izay manokana, ary resahantsika moa zany amin'ny fanavoazana fitsipika sy ny sisa hoe zay ry havako tena faly nisy ny mpihevitra raha eto amin'ity fiainan'ny fiangonana ity. Mbola hatsangatsika eo zao satria hoentina mambavaka ry havana. Satria mpihevitra raha koa dia manana asa pastoraly amin'izany hoe mampanolo-tsaina azy izany. Zao nisan'ny mpihevitra raha efa 10 teo zany ohatrany hoe pastera rery, fa zao zany miampy mpihevitra raha dia konina koa 10. Tena mahafinaritra mihitsy zany a, tena mahafinaritra zany, manana asa pastoraly, zany hoe fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra miaraka amin'ny tenanay koa ny mpihevitra raha. Zao raha fitininy ny tena ndraikitra izy ireo, inona marina amin'ny finoan'ny fiangonana, mpihevitra raha no sy mitantana miaraka amin'ny pasterany amin'izany, fa indraindray koa mantsy ny pastera manana an'izay firehany, dia zay ny voiziny zany. Mpihevitra raha, inona finoana marina, zay ny andraikitra izy ireo. Faharoa, inona koa ny asa marina atao amin'ny fiangonana, sao diso asa isika ka ny asa ny fitohinan'ny filazantsara indray mety tavela na saron'ny asa samy hafa. Ny mpihevitra raha koa no marina amin'ny finoana ary marina amin'ny asa fifaliana lehibe ho anay zany ry havana. Tsy nitiny pastera rery ny atao amin'ny fiangonana fa tsy maintsy hoentina ao amin'ny mpihevitra raha zany. Inona ny marina amin'ny finoana ary inona ny marina amin'ny asa atao amin'ny fiangonana. Noho izany
dia manana ndraikitra koa mipihevitra raha zany mampahirenareo aho hiaraka iandry ny fiangonan'Andriamanitra mba tsy hanompo sampy isika ary indrindra isika mpihevitra raha koa ao anatin'izany tsy isika indray no sanatry ny vava hanompo sampy mazava be aza mianatra ny fanaon'ny jentilisa arak'ireo sampy rehetra niresahana tamintsika teo ireo. Amaranako ny fizarana voalohany iresahako ny amin'ny sampy iny dia aka ohatra roa aho izay sampy voanitsiry tatoato. Ny anankiray zany any ivelany dia ny anankiray ao Madagasikara ny ety tsy haiko, tena tsy haiko ny ety fa mety isy any ety zany. Efa nareo ianareo ny eglizy maradonienne ry havako. Zany fiangonana maradonienne zany dia fiangonana naorin'ireo tia Maradona. Maradona le paibaolina be izay moa tia baolina fa tsy lasa amin'izany mihitsy sanatry ny vava. Tamin'ny 30 oktobra taona 1970. Satria nahoana? Satria Maradona teraka tamin'ny 30 oktobra zany dia ny krismasy zareo 29 oktobra. Dia izao raha tihitra amin'izany fiangonana Maradona zany anao dia telo fepetra zany. Voalohany aloha tia baolina, zay zany. Tia ny tantara amin'ny Maradona ary asiana but kely zay ao amin'ny fiangonana dia tamin'ny 22 juin 1977 tany Meksika zany tamin'ny Coupe du Monde dia nanao baolina i Argentine sy Angleterre dia nafaty baolina tamin'inony tamin'ny tanan'ny Maradona. Dia ao amin'ilay fiangonana zany nasiana but koa ka raha tihitra anaty fiangonana Maradona ianao dia tsy maintsy mianatra mampiditra baolina intelo amin'ny tanana zany ao amin'ny fiangonana io. Ary raha tsy mahavita ianao amin'ny fotoana iny dia verina indray amin'ny herintaona fa intelo ihany aloha. Dia betsaka mpanaraka zany any Meksika zany efa misy manaraka an'izany, Argentine tsy resahana. Hiavako zany zavatra misy zany tena natsangan'ny olona zany dia tena natsanga. Jereo any amin'ny internet any ahitanareo an'izany soratso hoe eglizy maradonienne. Dia izay koa ny mpanaraka azy koa raha miteraka lahy dia tsy maintsy asiana hoe Diego fanampiny anarana rakotiny aina Diego ohatra zany. Zany natsangan'ny olona ho sampy 520 tsika zao any ivelany. Ary raha ao Madagasikara indray dia nisy le nanangana ny tena no Messi mpanjaka tsaratsara. Ary dia mahagaga fa miditra ny fiangonana zany misy tapis tena tsotra namandeha amin'izao ny lamban'ny olona mihitsy nataony hitany video azy fa izy Messi velona amin'izao teny zao dia gaga ianao le fiteny zany ry havako 520 isika. Aza mianatra amin'ny fanaon'ny jentilisa arak'izany sampy samy hafa zany fa mipihevitra raha koa dia hanampy atsika fiangonana mba tsy ho tafalatsaka amin'ny tahaka izany tsika. Ireo koa zany no matsilo, ireo koa zany no mijery hoe pastera sao dia mivilalantsika, sao dia nangana fiangonana hafa indray tsika na hanorina sekta sanatry ny vava. Fa ny tena tanjona dia velona ny tompo. Ny mpihevitra raha isika fiangonana tanjotsika dia hanompo an'Andriamanitra velona zay zany. Dia Jesosy Kristy ary tsy afaka manompo azy tsika raha tsika koa velona. Velona amin'ny finoana ary mpihevitra raha namana velomy ao anatinao mandrakariva amin'ny finoana any Jesosy Kristy. Zay voalohany. Faharoa, ny tena Andriamanitra marina dia ambaro amin'ny 5 ka hatramin'ny 19. Iza io Andriamanitra no milaza eto fa izy le Andriamanitra mandrakizay. Reo sampy reo tsy hiaina, reo sampy reo tsy velona taloha ary tsy velona kehitriny ary tsy mbola mety velona izy aloha amin'ny hoavy tsy maninona mbola velona kehitriny satria nefa inona no mety mahavelona azy noho izay karakarainy olona ve fa tsisy fofinainy zany. Andriamanitra maty ary zay ny anaran'le Andriamanitsika hoe éternel, velona mandrakizay. Ambarana eto fa izy ny lehibe, izy ny mpanjaka amin'ny fienena, izy ilay tsy to dikany tsy to tsy misy hery mihitsy andresy azy zany. Ary indrindra mahafehy ny zavaboary fitianiko le 5 ka hatramin'ny 10. Izy no mifehy ny zavaboary rehetra na hitatsika na tsy hitatsika na ambanin'ny tany na ambonin'ny tany na any amin'ny lanitra. Andriamanitra daholo no mifehy izany. Afatra ho atsika voaka n'Andriamanitra amin'izao Andriamanitra velona izao. Isika dia mivavaka amin'ilay mpanao, le créateur,
fa tsy amin'ny création ry havana, tsy amin'ny zavatra nataony. Zava-dehibe ho atsika zany. Andriamanitra pahary, izy ihany no vavahantsika. Koa rehefa nilaza ny soratra masina teo fa Jesosy Kristy no Andriamanitra velona tanteraka le hoe tsy to na ny fahafatesana azy de resiny, de hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 9:1-7. Ary fatatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy de tsy maty intsony izy, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana ry havana. Zany le Andriamanitra Jesosy Kristy zay vavahantsika. Izy irery aloha hatramin'izao eto ambamin'ny masoandro no nandresy ny fahafatesana zany. Ary noho izany hoe soatra masina eto dia afaka nafaka atsika amin'ny ota izy, ary afaka nafaka atsika koa amin'izay mety tahotra, finonompoana, fampotsampy samihafa mbola mety misy any amin'ny fiainantsika tsairy avy any. Ny mpihevitra raha dia mikarikevitra mandrakariva mba hahatonga mpino atao amin'ny fiangonana iorina amin'ny finoana an' Jesosy Kristy le Andriamanitra velona iriry any. Mivavaka ny amin'izanytsika ry havako. Ankehitriny ary dia entanina isika rehetra, entanina isika mpihevitra raha indrindra fa tena zava-dehibe eo anatrehan'ny Tompo ny sinareo ato anatin'ity fiangonana ity. Ampiasainy ny Tompo amin'izany averika any mba ho marina amin'ny finoantsika ary mba ho marina amin'ny asa atao ato amin'ity fiangonana ity tsika fahatelo sady farany de zao. Inona mahatonga ny olona hanompo sampy ny 140 mamaly azy. Io zany de sarotra jerena ihany le fomba fanoratana an'le teny malagasy, de lasa nijery an'ilay heviteny le any aminareo an'iny koa zany. Dia zao no tenenin'ny heviteny ao hoe izy io izy de azo vakiana toy izao: noho ny tsy fisian'ny fahalalana de manjary ketrina ny olombelona, na koa izy noho izany de mitoetra ho ketrina ny olombelona rehetra satria tsy mahalala. De io zany Bibla de Jérusalem manakana an'io. Inona moa zany ketrina zany? Stupide zany. Olona tsy manam-pahalalana zany de manaonao foana, ary rehefa manaonao foana izy dia izy ihany ny voan'ny ataony. Zany stupide zany. Ry havako, tenenin'ny toyany eo, jereo hitatsika io. Ny ketrina de menarina no ny sarin-javatra voasikotra ny mpanefi volamena rehetra fa fitaka sy ny sisa. Zany hoe mbola menatry ny ataony ihany satria voan'ny ataony no ny tsy fahalalany zany olona ketriny zany, de mbola misy ny efarany ihany amin'ny fiainana. Inona indray ny tsara tsoanany amin'izany? Hitatsika teo le hoe tsy manam-pahalalana, hitatsika teo ny amin'ny hoe tsy mahalala. Ry havana, misaotra mpihevitra raha mbola manara-maso hatrany ny fandaram-potoana iainantsika amin'ny fiangonana, iainantsika ao anatin'ny herinandro. Isaky ny larobia de misy ny étude biblique, isaky ny zoma de misy ny azafady diso zany, isaky ny alarobia de misy ny cellule de prière, isaky ny zoma de misy ny étude biblique. De tak zany sy tak zany. Tsotra an'Andriamanitra fa zay de mbola manetana ry havana, manetana mihitsy fa noho ny tsy fananam-pahalalana ny amin'ny Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina sy ny resaka famonjena, ny tsy fanahana fahalalana ny amin'ity baiboly ity no mahatonga ny olona mola miborisatra na lasa any amin'ny fampotsampy ry havana. Manetana anareo tak zany koa fa mbola misy akoatra ny étude biblique ny sekolady indray aman-dreny tao tsy tena mipetraka tsara fa mipetrakantsika tsara izy vao mirave reny tsika de tonga de mandeha ery itsika ray aman-dreny. Hainareo tsara lay Hosea 4:1-5 hoe ringana ny oloko noho ninona noho ny tsy fisen'ny fahalalana. Ry havako ary indrindra isika mpihevitra raha tongava amin'ireny fotoana rehetra homanin'ny fiangonana ireny fa mpanolotsaina ianareo, ary rehefa mpanolotsaina zany natokisan'ny Tompo ry havana. Farany ary amin'izao androntsika izao dia ny syncrétisme malaza. Inona zany? Farafakely mitandro sady kristianina manompo an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina ny afindra afindrao tsy azo avela ihany koa. Zay zany ny tena manjaka amin'izao amaranako azy, syncrétisme. Inona zany? Tonga izy mivavaka alahady manao ny andraiky ny sisa rehetra
fa ao ihany koa izay inony sy antenay sy andaniny fotoana sy andaniny vola mankarena sy ny sisa fa ataony ho Andriamanitra. Nanao fikarohana kely aho tamin'ny internet tamin'ity dia hoe inona ho a no tena hoe sampy ankehitriny dio zay ny éco zay zany. Ny olona sy dia mihevitra foana zany amin'izao inona ny ahafapo ahy, inona ny tsy anelingely ahy, inona ny tiako atao ahasambatra amin'izao fotoana izao, inona zany, zay zany lay izy. Averiko a, inona ny tiako atao, inona ny mahasambatra ahy, inona ny tsy manelingely ahy, fa zay atateraka an'ireo zany ozy ny resaka hoe fampotsampy ankehitriny dia tsy fantatro ry havana. Asana mety ho tanteraka amiko na tanteraka aminao tsirairay avy zany fa aza misy zany. Fa zay fitanana roa zay zany. Soratra masina dia miteny amintsika fa tsy mety manompo inona tompo roa fa ny ray maninona ny ray ho ala noho ny Jesosy. Zay zany ary ny ray ho tiany. Zao ary ny tenenin'ny Jaona. Amarana ko azy ity. Jaona 1:5-9 hoy Jaona tsotra kely mihitsy io namarana ny epistily voalohany. Jaona 1:5-9 hoy izy: anaka arovo ny tenanareo amin'ny sampy. Amen.